vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny izaho vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana alleloia da fifenina lehibe indray raha lasina vavalala no amintsika amin'izao fotoanany izao a fa lehibe indray tena komeno aminao eto andrany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha anao amin'ny fandarana andramoka izao a ny aky radio a ary a mpikambana anatin'ny groupe zay maharesy dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra zay tratrantso eto androany ary dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra dia matoka fa ifampahely tokotsika eto androany ary matoka koa fa tsy taka nidironao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa ivimbona hery ara-panahy tokoa ny ianao raha hiala eto a ary dia nitanan'Andriamanitra ikasika manokana anao any tokantrano a rehetrarehetra any falibe ny tena komena aminao dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso raha androany no voatoka miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendasendra koa ny atokavanao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao tena resy lahatra amin'izany a ka rehefa tonga tany ianao dia araroty zao fotoana zao a ary dia andraotsika tena hoe anatra korina hitako hoe dia hianatra ho zany efa hianatra ny tiako tena hianatra tena hoe akafian'Andriamanitra akafi ny filazantsara andray fampaherezana tahiny tompo dia fahasoavan'ny tompo amintsika rehetrarehetra ho anareo izay fampaketo ihany koa dia tonga soa manokana ranavavy a ajadomona ho alamainina nitra voalohany teto androany ajadomona ho alamainina nitra voalohany teto androany a ka zay mitra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra ka miaraka-misitraka ny tsodrano androany a miaraka misitraka ny tsodrano amin'ny ranavavy ajadomona androany nareo any Koweït, Arabie Saoudite, Chine, Oman, Madagasikara tahiny tompo daholo tsika rehetra ty ary mitsodrano a ho any ranavavitsika ajadomona androany ao amin'ny bokin'i Isaia fa 4:25 aitsika tsy injery ty tantara ty manao hoe ity teny ty manao hoe ny fiadiana rehetra zay voaforona ameleza aminao dia tsisy ambinina ary ny lera rehetra zay miady aminao dia ho resianao lahatra zany ny lovan'ny mpanompony Jehova sy fahamarinany avy amiko hoy Jehova halleloia amen ajadomona tsy haiko zavatra mety atrehanao raha pitso raha afaka pitso amin'ny herinandro fa zao fotsiny ataova-tsainao ty tsodrano androany ty ray soampinono fa ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao na ny hitan'ny masonao na ny tsy hitan'ny masonao na ny fantatrao na ny tsy fantatrao dia tsisy ambinina aminao zany a ary ny lena rehetra zay miady aminao anao débat ianao na iresaka aman'olona ifandresy lahatra aman'olona dia ho resinao lahatra avokoa tonga dia resy lahatra daholo zay mifandahatra aminao a zany nitsodrano azonao androany ka dia tahiny tompo a ajadomona ho alamainina moa misy azy arakaraka azy erika raky atao France tonga soa erika
razana so Sylvie Koweït, Tina Sirikoko, Chine, Nambintso Makrina Koweït, Akikilonga France, razana so Sylvie efa teneniko teo, Bet Sava Koweït, Aimé Manambotso France, efa nahita le produit Aimé Manambotso, tahiny Jesosy, mampamagy anareo menakavy kely ao. Nambina France, Angelina Diamant, Chine, Marie Hortensine Koweït, tonga soa Kodanila Belgique, Kadaka Malala France, Niana Maïnso Italie, tonga soa Lovlitina France, tahiny Jesosy ihany koa Angelina Diamant fa narapeko teo, Tina Rakoto Arzaka France, Marie Hortensine efa teneniko teo, Fabiola Kadapa Koweït, de tonga soa Selina Rosmina France, Ingridolina Rodriguez Arabie Saoudite, tonga soa Angèle Pagès France, tahiny tompo Aingonirina moa aiza moa misy any Aingonirina ohatrany tsy tadidiko tsara, raha afaka soratany Aingonirina io no misy azy, fa le vavanarina sovako fa le toerana tiako tadidina Aingonirina. Tonga soa ihany koa Antrakorina, tahiny Jesosy Antrakorina moa aiza, raha tsy mahadiso tonga soa ianao fa zay mahitanao Ajaska Patitsia France, tonga soa Itody Raomoso France, fambeazana fitahina Madagasikara, Miriara Andriamanala Madagasikara, Mapiona France, Andrandry France, Saint Apostole Madagasikara, Marie-Joué États-Unis, Tojo Allemagne, tonga soa Sandola Koweït, Miaja Jesosy Noeriko Madagasikara, Razana Monique Koweït, izy koa efa voatonona tongambany ankoatrany izy misy vaovao hitako Gina Randrena Sola, tonga soa ianao fa alibeko zay mahitanao dia afaka miteny amin'ny commentaire izy moa misy anao mba ho tadidina, rehefa viditreto ianao manaraka mio fa tsy farany androany fa voalohany. Tonga soa Gina, tahiny Jesosy rapitso ny Jeremy Manambotso le produit tsara be iny produit fa andramoko izao. Rodine Marie Koweït, Ajadomona tsisy isaorana, ozy Ajadomona hoe raiziko zany tsodrano be zany, alleluia, tanteraka amintsika ane zany tsisy isaorana tahiny tompo. Soaveva France, artisanat de Madagascar France, de tahiny tompo Sharon Noman any Oman, tonga soa, alleluia. Zay ngambany ny mbola tsy voarava, raha misy hafa moa ankoatr'izay ilana tsiny sendra misy voadingana tany ambonimbony tany, tahiny tompotsika Kodanila efa narabaiko teo tahiny Jesosy daholy. Dia marehitra hatramin'ny farany daholo tsika mianakavy. Milohan'ny zany rehetra aloha maly moa tapaka ny fandarantsika, tapaka fa mino hoe efa nisy voarainareo ihany no maly na nitoroteny ranabavintsika makirina na famelabelarina kely ataoko efa nisasaka mba famelabelarina maly tamin'izy tapaka iny, efa mba voalazalaza teo ihany ny zava-dehibe tsy maninona nefa zany tsika efa zatra n'izany. Zany hoe mino androany hoe tsy tapaka io satria tsy mbola nahazo signal ke aritreritreto eo tapaka, dia samia mitondram-bavaka. Androany hitondrantsika anaty vavaka fanombohana dia ny ranabavintsika Keke, halleluia. Keke zany dia rahavavin'ny ranabavintsika Marie-Jo ary mamany ranabavintsika Miria ao Antsirabeor zareo, halleluia. Ranabavi Keke nivavaka fanombohana androany, dia avy eo hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto indray ranabavintsika Sandola any Koweït, dia hivavaka ho an'ny firenena iza moa izy teo, ranabavintsika Fabiola zanaka andapa, halleluia. Zay ary noela ndao raha mpandrosotsika ranabavintsika Keke hivavaka
ametraka amin'ny fotoana ampiran-tan'andriamanitra dia hitra toy amin'ny fandahantsika rehefa tainy tompo a ranabavy keke a anao avy hatrany a ny fitenenana. Paster dia tainy Jesosy sika rehetra sotrapetsaka paster nanome fitenenana hiara hivavaka atsika rehetra tompo. Jehovah Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra sy manome voninahitra anao mandrakarivo izay ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana, ny hery, ny tanjaka ary ny fahasalamana. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa ny anton'izao fahavelomana izao dia noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola mankasitraka sy misaotra anao izay ny amin'ity fotoana izay omenao ity tompo, fotoana izay ahafahanay indray mihaino ny teninao, koa dia mangataka fahadiova-po avy aminao izay Jesosy raha hihaino ny teninao androany, mamindra fo aminay Jesosy malalo, mamelany elokay, diovy amin'ny rahanao izay Jesosy aoka mba tsy ho feno zavatra hafa mifonay androany fa aoka ho feno anao tompo Jesosy malalo. Koa raha anatrika izao fotoam-bavaka izao izay Jesosy androany dia aoka mba ho rakofany ranao masina amin'ny fotoana rehetra eto, aoka mba ho feno ny fanatrehanao tompo dia mbo tahinao manokana ihany koa ane Jesosy mpanomponao izay ho ampiasainao hitondra ny teninao eto, ka mba handray zavatra izay Jesosy handray kasika, handray fahafenona amin'ny teny izay hozarainao aminay eto, mba hitondra famelombelomana ho amin'ny fanahinay ihany koa ane izany teninao izany dia voninahitra ane dia ho anao rery ihany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra amin'ny ranabavitsika kekea izany vavaka izay netiny androany teto izany. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie manakitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo dia mampamangy ao amintsika menakavy ao tahiny Jesosy. Kodaleoni, poety Andonilina Suzel, Suisse. Zay mbola tsy voaravako teo angamba. Zay mbola tsy voaravako teo ny ankoatr'izay angamba efa voaravako teo daholo ihany. Alleluia. Saotra indrindra mivavaka mamy dia Jesosy amaly fitianao. Andoharantsika hihaino hiritsika. Alleluia. Hihaino hira iray aloha tsika hiampitantsika makao amin'ny tenina amin'ny toriteny. Ny toriteny irahantsika amin'ny ranavavitsika $100. Raha isoara ny baibolinao dia mangala toerana tsara, maka toerana tsara fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika aoriana an'ity hira ity. Hiaraka hira amiko nareo androany hitentsika hoe sambatra Jesosy. Maninontsika ny sambatra? Sambatritsika satria manana an Jesosy ho tomposika mamonjy ny fiainantsika. Dahoary reno finaritra toy isika menakavy dia tahiny tompo daholo. Happy
Halleloia. Sotran'andriamanitsika amin'izany izy zany a. Za tato-bandrira mihitsy aho hoe sambatra Jesosy mananao. Raha tsy manananao a Jesosy a dia tena tsy sambatra. Na ny tompo a mami Koety izy koa mbola tsy voarambako. Niasina Madagasikara tonga soa niasina. Rantan'ireo Marisarlinina Madagasikara tonga soa. Côte Léonie tanarabeko teo. Bout Gilda Koety tonga soa. Miria Madagasikara efa narabeko. Firenarakoto France tonga soa. Tonga soa daholo nareo a. Halleloia. Faly mahitanareo e. Faly mahitanareo rehetrarehetra dia ifampahery ane tsika rehetrarehetra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika raisy ny baibolinao a. Dia tondra ten'Andriamanitra tsika eto ranavavitsika $100 aorian'ny toriteny etiny a. Dia tahaka ny mahazatra ihany a. Miverina eto ihany a. Mamirapiratra ny ten'Andriamanitra. Tsy sisy saorana neny Sarlinina. Da itomparintsika rehetra $100 anao amin'ny fitenenana. Halleluia. Mankasitraka pastera nanome fitenenana tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mpiaino avavaka fiambina dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy hanapoka amin'ny tokantranon-tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Dia raisoarin'ny baibolinao ry havana fa nijery ny tenin'Andriamanitra antsika androany a. Dia tenin'Andriamanitra izay mijerentsika androany ry havana dia hitanao amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis toko faha 7 avakintsika manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo farangantsika amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Genesis toko faha 7 avakintsika manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo farangantsika amin'ny andininy fahaenina amby roapolo izay mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tarehdretra izy dia nitantaniny izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindrampon'i Jehova taminy. Dia nitondra azy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy teny ivelany tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy anankiray, mandosira monjiny ianao, aza mihirika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra. Mandosira ny tendrombohitra fandrao aringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza izany tompo, indro efa nahita fitia teo masonao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao. Izay nataonao tamiko famonjena ny aiko ary tsy afaka mandotra ny tendrombohitra aho. Fandraritra trany ny lozaka ao faty aho. Indro io vohitra io dia ankaiky andosirana sady kely. Masina ianao aoka andositra aho. Tsy kely va izy io dia ho velona ny aiko. Ary hoy izy taminy, indro efa naike koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy ho ravako io vohitra nolazainao io. Mandeha anafaingana mandosira aho fa tsy mahazo manao ninina aho mandra-pahatonganao aho. Izany no anaovany ny anaran'ny tanàna hoe Zoara. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoara Lota. Ary Jehova nandatsaka ny Sodoma sy Gomora sy Olofara sy ny hafa avy tany Jehova tany an-danitra. Ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao amin'ny tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nierika teo fovany dia tonga vonga ny tsira. Halleluia. Amen.
ny soramandry raha jerentsika ny nandravany Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Alleluia. Andriamanitra dia Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mpanamboatra, ary natoy zavatra anankiray noravana dia satria tsy nahitan'Andriamanitra vokatra. Atsika olombelona rehetrarehetra tsy raray aby dia niforognan'Andriamanitra atsika mba hidera sy hanome voninahitra azy hanao sitrapony. Izay no antony ivelomantsika eto an-tany mba hanao sitrapon'Andriamanitra sy hidera azy hanandatra azy foana amin'ny androm-piainantsika raha mbola velona itsika. Izay no nanamboaran'Andriamanitra izaho sy ianao hiaina amin'ity tany ity. Nefa ry havana dia contraire tamin'izany ny zavatra nataony mponina tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora io. Ny soramaroteny moa nilaza fa ny nandravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora sy ny namonjena ny Lota. Dia efa namokotra be mihitsy ty tanàna Sodoma sy Gomora ty tamin'ny resaka fahotana sy fanofahavetavetana, dia natonga Andriamanitra tezitra tamin'ny mponina tao amin'ny Sodoma sy Gomora dia nanapa-kevitra izy handoro io tanàna io. Alohan'Andriamanitra andrava io tanàna io anefa efa niteny tamin'ny Abrahama izy andrava io tanàna ity anefa Abrahama nifogno nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra mba hifogno ho an'ny mponina Sodoma sy Gomora. Andriamanitra mahita fa manompo azy Abrahama fa mponina ao Sodoma mihitsy tsy vonona hiova amin'ny faharatsiana fahotana izay nataony dia naringan'Andriamanitra io tanàna io satria tena efa betsaka ny fahotana izay nataony olona tao amin'io tanàna io. Tamin'io tanàna io dia tao Lota nivady ny zanany dia mipetraka niaraka tamin'ny olona tao amin'io tanàna Sodoma sy Gomora io. Ndoany raha jerentsika manomboka amin'ny andiny voalohany ny tantara dia naniraka anjely anankiroa Andriamanitra dia andeha handrava io tanàna io. Dia rehefa hitan'ny Lota anjely ireo dia nitaomina andeha tao amin'ny toerana misy azy. Dia nitereny fatratra mihitsy ny angavy mihitsy Lota mba hoe hiditra ny tranon'azy. Dia nanaiky ireo anjely ireo dia nandeha tany amin'ny toerana trano izay misy an'ny Lota. Dia rehefa tonga tao ireo anjely ireo dia hitany manodidina. Rehefa hitany manodidina dia te hafantatra anjely anankiroa io manodidina dia lasa nitabataba teo amin'ny varavaran'ny Lota hoe avoao iny lehilahy anankiroa mba te hafantatra zay hoe iza. Nefa tsy hoe andeha seho amin'ny vahoaka ny antony nantofasan'Andriamanitra ireo anjely ireo fa andeha handrava mihitsy andeha hamotika ny olona rehetrarehetra izay ao am-baravarany ao. Dia tsy navoaka ny Lota ireo lehilahy anankiroa ireo anjely manko izy ireo dia karikarin'ny Lota dia nomeny sakafo. Dia tabataba be mihitsy ireo tanora ny olona rehetrarehetra manodidina io tanàna io dia mba te fantatra iza ny olona niditra tao amin'ny Lota io. Dia tsy navoaka ny Lota dia tabataba foana izy ireo dia nijambaina anjely ireo mponina ireo dia tsy afaka niditra mihitsy, tsy afaka niditra tao amin'ny tran'ny Lota, tsy afaka nahita izy ireo. Dia rehefa vita izany dia niteny ny Lota tamin'ny Lota hoe mbola misy anao avy amin'ity toerana ity hoe mbola misy konanao dia aleva fa iravan'Andriamanitra ity tanàna ity dia nitaonany vinantony Lota satria efa kasanambady ny zanany anankiroa dia nisy lehilahy anankiroa dia tsy nanaiky mihitsy satria nieritreretra izy hoe vazivazy tsy nampino azy mihitsy zavatra nitenen'ny Lota satria mbola mahita izy fa mbola milamina ny fiainana mbola mankafy mihitsy fahalotona sy ny zavatra rehetra izay ainan'olona amin'io tanàna io dia tsy nampino azy hoe horavana ity tanàna ity. Dia tsy nanaiky ivonantony Lota io dia tsy nanaiky nanaraka azy dia fa vadiny ihany sy ny zanany ihany no nandeha. Dia raha jerentsika tany teo tamin'ny andiny fahin'ny folo teny dia nitaredretra izy satria mety hoe nisalasala ve marina ve izany fa Andriamanitra dia efa namindra fo tamin'ny Lota dia nitantanany anjely mihitsy izy ireo satria namindra fo tamin'ny Lota Andriamanitra dia tantanany anjely anankiroa ny vadiny sy ny zanany roa vavy mba hiala amin'io tanàna io. Dia ndesiny nivoaka tanàna io zareo. Rehefa tafivoaka tanàna io
dia nametraka fepetra anjely ireo tamin'ny lota hoe mandosira ho izy mandeha ihana aza miherikerika fikizy aza miherikerika ho izy tenin'Andriamanitra teto nanony lota sy ny vadiny ary ny zanany aza miherikerika fa mandosira mandeha ihana any amin'ny tendrombohitra ianareo dia nagnirika zay anjely reto araka ny bekon'Andriamanitra izay nataony Andriamanitra tamin'ny anjely ireo hoe mba andeha izy ireo hiakatra any amin'ny tendrombohitra nefa ilota dia tsy araka ny ten'Andriamanitra izay nivakintsika teny dia amin'ny 20 te manao hoe aroa ilota taminy aza izany tompo indro fa efa nahita fitia teo masonao ny mpanomponao ary efa nalehibe ny famindramponao ianao izay efa nataonao tamiko hamonjenao ny eko ary tsy afa-mandositra ny tendrombohitra fandrahatratra ny lozaka ho faty teto ry havana dia rehefa nyteny anjely hoe mandehanareo any tendrombohitra dia niangavy lota hoe zay dia tena tsy afaka mandositra ny tendrombohitra fa sao dia maty hatratrahin'ny loza faty dia teto Andriamanitra dia namindra fo be mihitsy ary nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra ilota dia niken'Andriamanitra raha tsy afaka izy dia tsy nampanin'Andriamanitra izany eo amin'ny 19 milaza hoe indro io vohitra io dia ankaiky andosirana sady kely masina ianao oka andositra ao tsy kely fa izy io dia ho velona ny aiko ary hoy izy taminy indro efa nekenao nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy horavako io vohitra ny olazainao io mandeha ihana faingany mandosira ao fa tsy mahazo manao ninonina ao mandra-pahatonganao ao izany no nanaovana anaran'ny tanàna hoe Zoara dia nisy vohitra zany teo ankaiky ny toerana izay andehanan'izy ireo ny vohitra io anefa seky iravan'ny Andriamanitra rehefa nangataka ilota dia neken'Andriamanitra izany dia lasa tamin'ny vohitra io zareo dia io vohitra io dia anaran'ny tanàna natao izany anaran'ny tanàna hoe Zoara dia tany izy ireo dia nandeha tany rehefa tonga tany izy ireo dia tsy nanao ninonina Andriamanitra raha tsy mbola tonga tao izy ireo dia Andriamanitra dia tena hoe tsara izy sady hoe rehefa mitantana tena mahatoky Andriamanitra dia nandeha izy ireo rehefa tonga tany tena efa vomana efa miposaka ny masoandro dia tsy nanao ninonina mihitsy Andriamanitra raha tsy tonga tany izy ireo rehefa tonga tany miposaka tsara ny masoandro dia mipetraka tao izy ireo rehefa tonga tany ny toerana vohitra io lota sy ny zanany rovavy dia latsaka nandatsakafo tamin'izay ny Andriamanitra tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora dia lasa may ny tanàna fa izy ireo efa afaka tamin'io tanàna may efa omby tamin'ny tanàna vohitra izay nangatany tamin'Andriamanitra fa ny zavatra anankiray nahagaga ry havana dia eo amin'ny 120 manao hoe fanivadin'ny lota nierika teo fovany dia tonga vongantsira ndre teto ry havana tena diso fanantenana be mihitsy lota satria ny olona izay nieritreretiny hoe vadiny dia lasa vongantsira tena diso fanantenana ilota tsy natoky lota satria tena taredretra izy tamin'ny voalohany satria be fisalasalana satria be ariana be amin'io tanàna io dia mbola efa niteny mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe aza miherikerika mbola nierika ihany vadiny lota dia tonga vongantsira izy tsy tonga tany amin'ny tanàna izay nomen'Andriamanitra izy ireo fa izy vadiny lota ihany tsy tonga fa lota dia zanany rovavy ihany ny tonga fa vadiny lota dia lasa vongantsira fa disom-panantenana be izany dia androany ry havana dia raha nijery ity tantara ity ry havana dia Andriamanitra dia tena hoe tsy mankasitraka antsika amin'ny fahotana Andriamanitra nefa Andriamanitra dia mamindra fo amintsika raha jerentsika amin'izao andro izay iainantsika izao dia tena mamokatra be mihitsy ka resaka hoe fahotana fahavetavetana tena afabetsaka ny fahotana izay hitantsika ny fahavetavetana hitantsika eny amin'izao tontolo izao eny dia raha mahita an'ireny itsika tadiodio fa tena tsy matesitra Andriamanitra ireny tena tsy kasitrahan'Andriamanitra amin'izao ry havana dia tena hoe ndeo tsika ry havana mbola velona tsika amin'izao mbola tsy tonga amintsika io zavatra miseho mbola tsy tonga amintsika izany ndeo tsika ry havana ibebaka mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mbola mijery antsika izy matetika ry havana amin'ny fiainantsika matetika hoe
matetika hoe tsy dia maro be ny olona zay tia manao zay sitrapon'Andriamanitra izany matetika amin'ny fianakaviana dia matetika ray roa ihany tena hoe fikitra amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany androany ry havana dia tempahery ianao anao zay mifikitra amin'Andriamanitra io ry havana na dia hoe anao irery ihany na dia hoe na manao rehetrarehetra mety maniratsira anao mety miteniteny ratsy ianao ry havana aza mifantoko amin'izany fa mifatoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tena ho hitanao ny famonjena ianao fa tena avan'Andriamanitra foana ry havana ny manompo sy tsy manompo ary matetika io vitsy foana androany ry havana dia te hisarika ny saintsika foana hoe inona ny zavatra ranao amin'izao fotoana izao magnaraka ny din'olona maro be ianao so manaraka ny din'olona vitsivitsy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra io ihany ry havana tena fahantsika tena hoe hovonjen'Andriamanitra ry havana ho avy Jesosy ry havana ho avy izy efa be dia be ny famantarana amin'seho amin'izao fotoana izao toantsika tsy ho variana amin'ity faratsiana maro isan-karazany ity ary indrindra fa isika zay efa nandray efa nivavaka fa nandray an' Jesosy Kristy aza miherikerika antsony aza miverindalina tahaka ny liota teto dia mbola miheriky nefa afa tafivoaka ihany efa tafiala tamin'ny faratsiana ihany mbola niverina ihany ry havana tsy mahasoa antsika ny miverina diso fanantenana antsika izany tahaka ny vadin'ny liota teto dia lasa vongantsely satria niheriky izy doantsika ry havana tsy herikerika atoko foana antsika amin'izay tantanan'Andriamanitra isika ary ho anao zay tsy mbola vita batisa mirosoa amin'ny batisa fa andro farany izao ry havana mbola mamindra fo aminao Andriamanitra dia izany ry havana ny ten'Andriamanitra zay noentiko amintsika amin'izao fotoana izao dia makasitrika anao niaritra ny aino dia voninahitra ho an'Andriamanitra ry ihany doantsika ry havana tena anatina bebe kokoa Andriamanitra ibebaka fa mbola mamindra fo amintsika izy alleluia amen. Alleluia ka sitraka indrindranao ranavavy $100 tao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay nentinao teto androany Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny omba sy tantananao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany halleluia amen. Misaotra an'Andriamanitra antsika fa hatreto mbola tsy misy signal eo tapaka mihitsy ny fandaharantsika halleluia mila fa tsy amely tampoka zareo Facebook ao halleluia mavita somatsara hatramin'ny farany ny fandaharantsika Genesis toko 7:20 raha misy mbola tsy narabaiko orgaran'orosoa Koweït lampinirina botina avao Liban reo ngamba nitako mbola tsy voarambako teo tonga sonareo maleta hatramin'ny farany zay aloha nitako aty Yama Koweït tonga so Wendy KN tonga so ihany koa tsy haiko moa toerana misy any Wendy raha afaka soratany Wendy eo dia amizay arabaina tata afaka tononona koa manaraka Terry Albert eto France tonga so ainy Jesosy tao halleluia Genesis toko 7:20 andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo saotra betsaka ranavavy $100 dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana mahaly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany misaotra tamin'ny fotoana laninaovana dia any hatrany fiasana any ary nareo dia mbola mahavita tenin'Andriamanitra mahavita toriteny mahavita asan'Andriamanitra zava-dehibe zany Andriamanitra amaly fitianao halleluia Genesis toko 7:20 moa no nivakiny andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo fa ny ahy kosa atomboko amin'ny andininy 12:20 halleluia Genesis toko 7:20 andininy 12:20 ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo no vakiko amizay mazavazava tsara amintsika aminaran'i Jesosy ny soramandry aloha ry amin'ny voalohany ery dia nandrafan'Andriamanitra any Sodoma sy Gomora sy ny namonjeny amin'ny Lota halleluia no ravain'Andriamanitra Sodoma sy Gomora ry havana no ravain'Andriamanitra tsy hoe nidorana raha dorana zany dia mbola hitanao io misy zavatra nijoro teo fa may te trano may tsika mety efa nahita trano may daholo tsika mbola eo le trano fa misy dianafika mbola eo ny rindrina mety misy apahana mirodana fa mbola hitanao hoe misy trano teto raha hoe fiara may rety aminay zao milalina te aminay misy fiara may dia hitanao io misy fiara dia may tonga dia may
fa Sodoma sy Gomora ary tsy Sodoma sy Gomora reny moa ny toerana misy zany Sodoma sy Gomora zany moa dia manamorona ny ranomasina maty dia tanàna anakefatra le izy midina manaotro zao Sodoma dia Gomora dia Adma dia Zeboim ary eo tanàna efatra ireo nanao ratsy teo anaty an'Andriamanitra tena nanao ratsy nanao izay ratsy teo anaty an'Andriamanitra dia tsy hoe nidorana fa nylevonina tamin'ny afo nylevonina tamin'ny afo sy ny solofara dia tena tonga dia lasa lavenina daholo tsisy ninona nijorotsondry dia hatramin'izao misy olona mandeha manao fanadihadiana mijery ny tanànany Sodoma sy Gomora sy Adma sy Zeboim io dia tsisy ninona eo dia sady tsy mahavokatra ny ninona ntsony tsy azo tania dia feno ny tany karazana lavenina be karazana lavenina karazana tsy azo atao ny ninona ntsony zany le tany tena ohatran'ireny hoe nisy inona reny nidina teo tsy afo tsotsotra fa tena fahatezeran'Andriamanitra ndravana satria nanao izay ratsy indrindra za dia mahita tena variana nareo izavy nareo firetan'ilay hoe femme pasteur iny zay ny anarany eo anatin'ny réseaux sociaux femme pasteur tena miteniteny foana rehavana zao mba zahatra teneniny tsy haiko izavy nareo fa nahita ny zahatra teny hoe tsy voararan'ny baiboly ony ny sodomita ny sy tenina amin'ny teny frantsay izy satria mety sao dia tapahan'ny olona ny mpandarantsika ny fiarahan'ny lasy ny lasy ny fiarahan'ny vavy sy ny vavy ony dia tsy raharan'ny baiboly naoviana tena variana aho mijery anazy tena hoe Jehova amely amin'ny misabatra va izahay ho ny tenin'Andriamanitra tsy raharan'ny baiboly ohatra avana ny fiarahan'ny lasy ny lasy dia fanazavana an'io mahafantatra anao tsy haiko anareo rehefa mino efa betsaka aminareo nahitan'ilay vedatra hoe gasy manao réaction anatin'ilay vidéo any marobe maro misy pastera gasy misy olotsotra gasy manao réaction anatin'ny comment ao anatin'ny vidéo nataony iony tsy raharan'ny baiboly zany ny fanaovana ny fiarahan'ny lasy ny lasy ny vavy sy ny vavy fa iony natonga nio natezitran'Andriamanitra dia tsy hoe fiarahana tsotra izy fa ny forcena le neka ho forcena dia miteny le olona any amin'ny Genesis 7:20 andiny 5 dia tonga hono zany le voaka tao Sodoma dia miteny hoe tamin'ny Lota hoe aiza reo na vao tonga tao aminao zao an'izao avoy aty aminay ahalalana azy dia tsy le hahalalana le hoe mahalala zany matsy manao firaisana ranofo hoe dia nahalalany Eva i Adama dia nahalalany Batseba Davida tsy zay zany le izy zay zany le izy dia hoe tsy le hoe nahalalany le lehilahy zany le lehilahy no olana hoany fa le hoe avoy aty le hoe forcena hoe viole tena hoe Jesosy kely foana ho any tsy nanaovako commentaire fa za moa tsy tiako mihitsy miditra amin'ny zavatra ohatr'ireny fa tena hoe tena tehiteny ianao hoe madamo tsy atsoko pastera akory fa tena hoe madamo na ny mpanompony devoly tsy samy laza zao zavatra teneninao zao ampahabe maso fa ianao laza fa pastera nefa zany ny tenenina tena mampalelika zany ry havany ho anay mpitory tena zavatra tena zava-doza zany zava-doza zany tenenin' zany vehivavy zany ajantsika aloha ny amin'iny fa eto zany ny problèmen'ny olona zao moa tenen'ny ramatoa anatin'ny vidéo za ozy izy teneniko anareo nianatra théologie mihitsy za miretsaka aminareo ary nandinika baiboly dia za hoe ho betsaka amin'irety nianatra théologie reto no avadiky ny fahaizany hitanareo hoe zavatra efa hita zao hoe tsy tian'Andriamanitra dia no le fitiavana te hikaroka sy te hampiasany saina dia tsy io dia be dia be nge zao ny olona revana ny olona tapahaizana amin'ity baiboly ty nianatra baiboly niezaka mitady foana raha miteny Andriamanitra hoe tsy mety dia izy miteny hoe tsy hoe tsy mety iny fa miankina amin'le hitanao lasa misy zavatra ohatr' zany dia le ino tsy le lehilahy sy lehilahy miaraka hono ny olona fa le hoe le olona le teny hoe eto aty hoe viole tena mampalahelo tena mampalahelo aleoko le tsy mianatra théologie zany no fahalalana hoentiko hivoaka ny fianarana théologie avana malala
ajantsika eo ny amin'iny fa mazahatra na senga tafa fandray amin'ity tenin'Andriamanitra ity le izy a dia zavatra hitako tao amin'ny réseaux sociaux sao dia tena hoe zay tena tsy rariny koa sy tenen'ny mamapasy ity. Andiny faharoapolo ary tsika zao, andiny faharoapolotsika zao, andiny faharoambe folo azafady, Genesis toko faha 9 andiny faharoambe folo. Anaran'i Jesosy aroa izy ro lahy tamin'ny loto, mbola mananato va ianao dia zay vinantolahinao zay zanakao zanakalahy sy ny zanakao vavy ary nazovy anananao atao tanàna eto miala ity tanàna ity fa ho ravaina ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitarainana eo anatrehan'i Jehovah ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy dia nivoaka loto ary niteny tamin'ny vinantony izay efa nambady ny zanany vavy ka raha hoe mianga mialala amin'ity tanàna ity fa ho ravahan'i Jehovah ity tanàna ity fa nataon'ny vinantony takany mpanao vazivazy izy. Eto zany dia ilota tao anatin'ireo olona be dia be tao Sodoma nahita fity tamin'Andriamanitra satria nahoana? Satria tao ambadika tao ry havana tao amin'ny Genesis toko faha 20 dia nisy olona anankiray nifona ho an'ny Sodoma. Ny Genesis toko faha 20 andininy faha 9 ny soramany dia nifona ny Abrahama ho an'ny Sodoma. Teo i Abrahama le nangataka tamin'Andriamanitra, Andriamanitra dia ho aringanao ve ozy izy miaraka mimeloka va ny marina? Toy Jehovah ngamba raha misy olona marina 50 ao tanàna ho aringanao koa va ka tsy amindranao fony tanàna iray manontolo noho ny 50 marinao? Dia hoy Jehovah raha mahita 50 marinao ao tanàna ny Sodoma dia amindrako fony tanàna rehetra no ireny. 50 fotsiny fa tsy nisy 50. Fa namaly Abrahama any amin'ny Genesis toko faha 20 tsika zao andininy faha 17 dia namaly Abrahama ka hoe indro efa santeny tamin'ny tompo nefa vovoka sy lavenina ngamba ho latsaky ny 50 marina mo aringanao fa ny tanàna ny adivarotra zany teto zany nisy adivarotra teo amin'ny nisy adivarotra teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra. Zao teko anareo marina tena mampiony eo marina eo fa io moa tsy vitantsika ny amelabelatra azy eto satria manjary manangana fahavalo be dia be tsika fa hitanareo teolozy fianarana teolozia io miala tsiny aminareo fa fianarana teolozia mbola fitaky satana ihany koa io amin'liny satanany olona amin'ny alalan'ny fahalalana fa sarotra aminareo moa ny sarotra aminay moa ny amelabelatra an'izany aminareo fa ho amin'ny fotoana mbola amelabelarantsika an'izany eo anatin'ny groupe rehefa mba miresaka anaty Zoom atsika dia ho azavaina fa marina zany tena mampiona zany naratsiny aminareo izay manao teolozia fa presque anareo manao teolozia ohatrany hoe manohatra fahamarinana ato amin'ny Baiboly tadidio izay teniko izay le olona reo nianatra nivoaka nianatra teolozia zao reo daholy no manohatra ny fahamarinana rehetrarehetra izay voalaza ato. Tsy azo atao ny misotro toaka, azo atao izy nianatra teolozia. Tsy azo atao zao, azo atao izy satria tsy azo atao zao atao Baiboly nefa miteny hoe tsy azo atao fa tsy hoe zahay tsy tsika mpitory teny aty ariny fa dino izay zavatra teneko izay fa tsy hidirantsika lalina be iny. Ny adivarotra nisy adivarotra zany teo amin'Andriamanitra sy Abrahama ary raha mbola latsaka anankidimy ozy izy ny 50 dia izy Andriamanitra tsy handringana raha mahita 50 ao. Nandeha any nefa mbola nieritreritra any Abrahama tena anao sao dia mba 30 kosa ny ao Andriamanitra satria mahita ny faharatsian'ny olona zany dia mbola niteny Andriamanitra tsy handringana noho ny 30 tsy mandringana tsy hanao an'izany ao izy Jehovah raha mahita 30 ao ary izy iny fefasany teny tamin'ny tompo angamba 20 no hita ao ary izy tsy handringana noho ny 20 ary izy onka nefa tsy ho tezitra anao tompo fa hiteny izao indray izao indray mandeha izao ihany angamba 10 no hita ao ary izy tsy mba handringana noho ny 10 vita ny 10 zany ny isa farany
ny toleren'andriamanitra teto folo raha misy folo tsy andringana lasa am'izay jehova tsy nanaiky ady varotra akoatran'izay ntsony jehova raha misy folo ao anatina tanànana kefatra zay lazaiko anao zay sodoma rey ro a sodoma de gomora de adma de zeboimo tanàna efatra atao hoe misy atao hoe farafakely atao hoe misy olona arivo fotsiny isaky ny olona isa-tany isaky ny tanàna am'ireo olona arivo ao amin'ny efatra arivo zany a raha misy folo am'ireo olona efatra arivo reo zany a misy olona roa sy tapany avy fotsiny tsisy ny fandringanana de lasa jehova nandeha rehefa vita ny teny natao tamin'ny abrahama ary abrahama miverinao any amin'ny fonenany nivavaky abrahama mba hisy olona anankifolo fa hojeretsika olona firy ny voaka atao tonga ny teny oravaina izy oravaina i sodoma satria nahoana tsy am'folo ny olona tao iza ny olona tao reto avy ny olona tokony vovonjy lota de ny vadiny a de ny zanavavy roa de ny vinantony roa ny kodina zay faravabetsaka fa enina tsy am'folo tsy ampolona efatra nefa raha ny ampolona efatra mbola hitantsika hatramin'ny androany sodoma sy gomora ary de tena tsy haiko tsony hoe efa voavinana nanomboka nisy zany fanambadian'ny lasa ny babo sy ny babo zany fa enina tsy ampy nisy ndikan'izany jehova ndeny tany raha misy folo zany tsy andrikana fa raha vo tsy folo tsy hitako tsony ozy jehova ny any azo atao zany de mamoaka an'ireo enina ireo satria tsy maintsy isy ny fanringanana tsy ampy folo saivy tam'ireo enina ireo mbola nisy anakiroa le vinantony lota saika hanambadiny zanany vavy mbola nietrehitra manao sangisangy lota orengan'andriamanitra oravan'andriamanitra ty tany tsy lahareo kory dada tsy nareo kory rahafozana de nareo tsy aza de nareo fa somary le fivavahana re nareo fa somary tsy kengeravana tsika am'teny ho avy jesosy lavy io averin'ny olona ampisangisangy mety herinareo am' ranony batisa fa ho avy ny farany ho avy jesosy verin'ny olona manany any sy misangisangy le olona enina teo zany a ny anakiroa nanao sangisangy netrehitra fa sangisangy engane mba tsika rehetrarehetra reto teny anisan'andro san'andro zao hoe raha lasana bavy malala ho avy jesosy mba tsisy aminareo reo manao anay ho mpanao vazivazy fa miena anisan'ny olona de ny anakiroa zany nao de efatra sisy ary no maraina koa ny andro de nandodona any lota reo anjerika ny hoe mianga eto ny vadinao sy ny zanaka ao roa vavy izay eto fa andrao mba haringana anao no nyeriko ny tanàna zany hoe lota koa zany raha tsy mialy eo de ringana na de efa nifonany abrahama azy zany hoe abrahama ny fona anjarany lota sisa mandray fanapa-kevitra fa fahasoavan'andriamanitra famindrapon'andriamanitra fa eo raiso an-tanana ny fanapa-kevitra raiso an-tanana ny hoavinao fanapa-kevitra raisinao ndao hiala alleloia miangay anao mbola anjely ny mandondona azy mbola matory mbola anjely ny mandondona azy dododo eto ny vadinao sy ny zanak'orovavy zay efa eto zany hoe le roa lahy teo le nilaza fanao vazivazy a tsy le dina fotsiny fa rehefa raha zay efa vazivazy de alao izy hoany rehefa raha zay efa vazivazy de alao izy hoany tsisy azo atao am'zany ary tsika tsy mivazivazy tsika eto fa tsika tena mitory fa ho avy jesosy ry havana tena ho avy jesosy ry havana mizao ianao milaza fa vazivazy zao zavatra toritsika zao efa nydondominy ande miaka andiny fahenany fola ary noho ny taredretra izy de nytantanany izy roalahy izy sy mivadiny sy ny zanany roa noho ny famindrapony jehova taminy ary mitondra azy voaka izy roalahy ka nandao azy tany ivelany tanàna ory havana mbola nytaredretra lota mbola nytantaniny le anjely mihitsy sady efa nydondomo amfo aziny
mbola nytantanina evaoka noho ninona noho ny famindra-pony jehova za te teny aminao isika rehetrarehetra tsy akanavaky reto manomboka amin'ny tenako izay mitory mety isika rehetrarehetrareto dia samytsika rehetraretra io mitarihidretra io tsika ngiravana mitarihidretra eto amin'izao tontolo izao ty inona mampiterihidretra atsika na dia réseaux sociaux io fotsiny ary mampitarihidretra atsika Facebook, Google, Chrome inona avy reo ahafahantsika mijery zava-pony reo asiko mafy ny tenako mangana ozy Paoly za nisan'izany za koa mijery Facebook za koa manaraka nyty raharam-pireneny ty hoe inona ny zava-mitrangany a Madagasikara ary misy fotoana lany fotoana eo sarotra ny mandainga amin'ny mahampitory sy mpanompon'Andriamanitra na tsy lany fotoana namaky baiboly androany fa lany fotoana anjery hoe hoaizany etraky hoaizany olo nefa raha nyty Madagasikara ty tena farany ohatrany tany Rwanda tamin'ny taona 1994 zay na mpitondra Madagasikara tokony mandinika an'izany tantara zany fa tao Rwanda efa nisy zavatra mitovitovy amin'io antsika io mety niaingany dia ady entre ny orange sy ny fotsy io miditra kely amin'izay aloha za miditra kely amin'izay raharam-pireneny zay nisy foko anankiroa tao io Hutu dia Tutsi tao Rwanda taloha ohatrany hoe ny merina sy ny tanindrana zany ohatrohatr'izay le izy ary nypaozinareo dia mora fantatra tamin'izany ny raha tsy diso ny Tutsi dia somary manompo fotsy dia ohatrany tsaratsara tarehy tao Rwanda dia ny Hutu somary maintimainty dia somary ohatrohatr'izay fa raikitra ny ady tena mifamono mba jereo zany tantara zany zava-dozy zany raha nahitany zavatra nitrangandroany tany Madagasikara teo amin'ny Sianama tena hoe Jesosy eo zava-doza mananontany teo Madagasikara ty fa tena ifaran'ny guerre civile ty raha zao no toy hoe tena reo fanehatra eo ny miakanjo fotsy sy ny miakanjo orange loza amin'ny natandy vavao amin'ny fianakaviana vavao amin'ny firenena mba tsy tonga amin'izany ohatry ny tany Rwanda zany fa zava-dozy zany nareo zay zaza taty ariana mety tsy nety zay nahita an'izany na dia vavao foana zany taloha fa famono tena fampikapa famaky takiny ahoana zany Hutu sy Tutsi zany mpanao politika daholo ny ao ambadiky ny rotota loza ny tiako lazaina dia zao misaotra an'Andriamanitra tsika no famindram-pony zao androany nahita ariva teo manomana fandany dia mahita vidéo kely mirakitra momba ny fiavian'i Jesosy rehefa tonga amin'ny fanjavonana dia manaikinaiky anatovy fokana hoe Jesosy za mba ataovy manjavona koa ataovy an'le olona manjavona ohatsy ny teny eo tonga dia manjavona tonga dia tsy hita anatin'indray ny mpimasy Jesosy fa tsy hafenina fa isika rehetrarehetra reto dia eo amin'ny toeran'ny lota daholo amin'izao fotoana izao foazina anjenige mamoantsika toriteny hitoriana teny isan'andro ary tsika rehetrarehetra reto raha tsy misy ny toriteny isan'andro ataontsika eto raha ty fandarantsika ity ny indray mandeha isam-bolana tsisy tafajoro ohatr'izao tsika rehetrarehetra ity ariavana efa isan'andro mbola mahita ihany tsika rapitso fotoana ny tany anadinona n'le androany ho avy Jesosy dia mbola manaonao foana indray rapitso dia rapitso ariva indray tonga toetra dia marina maina ho avy mampatahotra izy zany tonga rehefa raha mampisy dia mbola manao ihany tonga ray toriteniny amin'ny raha fakapitso ariva tena marina zany Jesosy tena diso a Jesosy tonga ray ny amin'ny zoma manao ny ataony indray toute la journée dia riva ray samy isika amin'izany tenen'ny toriteny zay angentsika io saotra an'Andriamanitra tsika manana ty fandarantsika ty isan'andro ary za koa tena mahazo tombony amin'izany fa za koa tena mandray ny toriteny koa alleloia fa tena teneniko anareo isika rehetrarehetra reto eo amin'ny toeran'ny lota sady efa foazina amin'ny toriteny isan'andro anotao miaingana eto ny vadina atao hiala eto aiza hiala eto amin'izao tontolo izao fiainan'izao tontolo izao ny toe-tsaina ny toe-pony ny fiainana amin'izao tontolo izao ny fomba fisainana ny fomba fiteny ny fomba rehetrarehetra amin'izao ndao hiala fa ho ravainty izao tontolo izao ty mbola mitarihidrery tsika
inona mampitehirizitra atsika reo nytenenina atsika ireo misy aminareo zao mety mbola ataon'ny feuilleton sy ny telenovela mitareidretra misy aminareo mety mbola ataon'ny zavatra fa mitareidretra eto am'ty zao mbola mitareidretra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nytantan'le anjely mihitsy misaotra ry anjely misaotra Jehovahandriamanitra ireo io mila misaotra an'Andriamanitra mihitsy ny ianao io fa anjely no nitantana antsika mivoaka n'izao tontolo zao io tsy vita ny herintsika io lota tena mbola niraikitra teo mbola niraikitra efa tena eo rava mbola niraikitra teo ihany any atokantrano any ianao a mivavaha mangina am'izao fotoana tenenako zao misaoran'Andriamanitra mangina misaotra Andriamanitra fa anjely no mitantana io ivoaka fa raha ny herin'ny tenako matorety mihitsy sika restorety mihitsy sika eto am'ty zao tontolo zao mandrotsirotsy nge ry avanyty zao tontolo zao ty mampahita tory ny zavatra rehetrarehetra jerenao masonao sy alehanao dia mampatoritory taoly mampatoritory taoly fa dia nentina mivoaka izy efa nentina mivoaka izy a dia nentina mivoaka ny tanàna ary dia nandao azy dia nivelan'ny tanàna andifa vita ambin'ny folo tsika izao ary efa nitondra azy voaka tany ivelana izy dia hoy ny anankiray manosira monjy ny ainao aza mierika ianao a na mijanona eny amin'ny tany le mankarehetra eny fa manosira ny tendrombohatra mandrao aringana ianao zay ny afatra manosira amonjy ny ainao vonjeo ny ainao zay ny titila ny fandalantsika eo androany vonjeo manosira vonjeo ny ainao amonjy ny ainao ary aza mierika na mijanona eny amin'ny tany le mankarehetra fa manosira ny tendrombohatra fandrao a aringana ianao inona moa ny hevitra zany ny mierika dia ny mahatsiaro ny taloha ny mahatsiaro ny taloha tsy maninontsika manana souvenir taloha fa ty averiko foana hoe misy fotoantsika mbola makafy sy malahelo mihitsy etindrity za dia nivoatra zany hoe za taloha zany dia iny publienao teo le sarinao taloha tamin'inao le mbola tena le dia fifaliana ho anao no mampiseho hoe zao nge za taloha efa zao sisa ny efa rako e ny ary avana zao ny amy mety lavitra noho ny taloha tsy hoe tsy mahazo mizara sary taloha tsika fa rahanao alahelo ny fiainanao taloha dia sika moa zany zao dia efa tsy misotro labiera aizy zany tsika misotro labiera tavoangy somary zany finoana taloha le labiera dia le tavoangy somary matromatroka iny no mba tsara raha mbola transparent be izy dia ty ohatry matsatso mba afisainana koa za tena mpakafy labiera tena tamin'ny foko rehetra mihitsy taloha fa tsy mitodika sy tsy mierika amin'izany tsony a le mierika dia sady nde tsoka any ndre te lozako ve io ary zany mihitsy ny toepony lota teto sy ny vadiny indrindrindrindra mandosira monjy ny anao aza mierika na mijanona eny amin'ny tany lemaka inona ny tany lemaka na retsika fa dia efa hitsoka dia mahita tany lemaka ray fandrika ny tany lemaka satria tonga am'le tany lemaka ianao tsy le midenika mafinaritra dia te hipetraka lelo ianao nefa ny mbola ao anatin'ny fahatry sodoma tany lemaka io raha vao mbola eo ianao nipetraka dia mbola tratran'ny afo ihany ianao fa izy ianao no tokony hitsoka any atendrombohatra ezaka zany makany atendrombohatra izy fialantsika amin'izao tontolo zao fialantsika amin'ny zavatra mamatotra sy ny fialantsika amin'ny zavatra rendrarendra n'izao tontolo zao ngira na mila ezaka tsy afaka fotsiny amin'io zany tsika raha tsy mila ezaka miakatra ny atendrombohatra zany miezaka amin'ny herinao sy tenao rehetrarehetra ndao ezaka ndrao aringantsika andeha ny vavalo 12 ary olo lota taminy zany tompo indro efa nahitafitita masonao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindraponao ianao ka nataonao tamiko aminjenany aiko ary tsy afa mandosana tendrombohatra fandrao atratrany lozaka ho faty a eo zany le tsy vonina ny anao ezaka mihitsy toetra tao anatin'ny loty zany aza tao an'izany moa e dia mbola tsy maintsy hoery koa ve zany tena mifona moa e indro izy izy andimy varabolo io vohitra io dia akaiky andosirana sady kely masina ianao aoka andositra ao a
tsy kely va izy io de ho velona ny zao zany ny lota zany a de le olona ampiana foana efa tondomma ivoaka tarihana ivoaka andana makina tendrombohatra mbola tsy vonona ihany koa izy ny tendrombohatra fa maharo-po Andriamanitra maharo-po sady be famindra-po Andriamanitra mbola izy zareo tsara nga tsy hoena raha tsy vitako rangarana amin'ny tendrombohatra izy misy tany kely lao mba hoe maninana efa kely eo fa eo rangamba ranga Andriamanitra mba eo reraka be elo te de zany zao ve ty mbola vitan'izany reraka ho azy afa zatao an'izany lotany ihany ke ty efa navotana tsy voninanao ezaka de mbola ohatra atsika rehetrarehetra ihany tsy nareo fa itsika rehetrarehetra alleloia efa votana asena misy tanjona asena tao fa tsy vita ianao mila mamaky baiboly ianao faravakely mba 30 minutes isan'andro aiza 30 minutes ave amaky baiboly foa lomba 10 minitra mba manova fifadikanina reo faravakely ny indroa isa-taona indroa be zao hoe tsy vitako zany mariny paindre mandeha mba de mihinakanina any amin'ny ariva zany de io asena misy tanjona asena tongavana andaotsika mba hivano vavaka maritra no any adiny ray mania raha mba 10 minitra tsy vita koa zany adiny ray 10 minitra andao no alibavaka te mandra varena ve alibavaka te mandra marena andao mba hitandrona sabaty sika tontolo ny andro ve saka mba ny ariva ihany rehefa le amin'ny efatrefatry ny amba miditra eo de miditra anaty lay ve de mba hita eo mbola ho any an-tsena de mbola i Abrahama ry miady varotra mba amonjena ny olona amonjena ny Lota ato miady varotra am'izay amoramora ny zavatra tao fa manao vavaka fiambenana manao mba andao hiatrika vavaka fiambenana zany vita zany firy le mifampiaraha be fotsiny any hoe de raha pitsa mijery division tao mboka tena tsy vitako zany miarotory zany tsy vitako tsony zany vantitra aza mihinana zava-badiny zany be raha tsy mihinana le taviny iny fotsiny tsy atsoseho akory manana fahamasina firy centimetre mialan'ny lohalika moa le zipo ny pastera tsy mety misy raha mipotra kely ny lohalika de ohatra ny antitra be aminy zany io ohatra zany io izy voavotana amin'io aza atao an'izany kosa tompo zay mitsy tenen'io aza an'izany tompo aza mba manao an'izany re tompo hita efa namindra fo Andriamanitra de nankatahany hatramin'ny farany tsena fa mba namindra fo ihany fa aza te atao an'izany lote ino izy izy voatra sady akaiky io andosirana sady kely izy zany nangataky io voatra kely tokony rava fa noho ny famindrapon'Andriamanitra noho ny famindrapon'Andriamanitra Andriamanitra de tena mamindra fo tena maharo-po Andriamanitra hoy izy Andriamanitra tsisy resaka lava be tsony efa maiky akoho Jehova andiny fa raiky amby 20 ino rehefa naiky akoho ny ianao am'zany zavatra zany satria raha vaky voatra nlazainao io mandehana fainga anary mandosira ao fa tsy mahazo manao nininona mandra-patonganao riavana nekenao mba tsy fandirana ary voapirofo fa sitrapon'Andriamanitra ny amonjy atsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny ampavely atsika sofa io ny Andriamanitsika sofa io ny Andriamanitsika alleluia ozy Jehova andana iny anary fa tsy mahazo manao nininona aloha mandra-patonganao azoary zany hoe ianao tsy aringako fa mandehana na amfiry anao na amfiry tongeny de miandra sitraponao fa tsy mahazo manao nininona raha tsy tongeny ianao
satria ianao efa isan'ny nafotako za rehefa na tena resy lahatra fa ifarandro zay mbola tsy tonga io mbola misy amintsika reto a tian'andriamanitra tonga zao ary raha tonga tamin'ny alina jesosy firy ny mety olona voavonjy ary raha mba tonga amiray volana izy ao anatin'ilay volana mety mba misy olona miova fo ange mety mba misy olona vita-batisa ange mihoatra ny teo aloha za resy lahatra fa tena mandinika atsika reto Jehovahandriamanitra ary ozy Jehova hoe raha zao any tonga ohatra mbola ratsiratsy ry rado rakoto salama amboary tsara ihany aloha alleloia saotra Jehova mba misaoran'Andriamanitra ianao tahaka ny Zuzelle hoe misaotra Andriamanitra fa io Jehovahandriamanitsika io dia miandry atsika ho tonga ao zoara zoara zany dikan'izany zoara zany dia hoe kely na hoe kely a na hoe tsisy dikany tsy dia makaiza zay dikan'le zoara zavatra tsy dia misy dia kely dia tsy dia misy itsika hitsoky nge ravana tsy hitsoka izy amin'ny toerana tsy dia misy dia kely tsy dia havita zavatra be dia be ny atsika havita takany Eli zany hoe andeha tongotra 4 kilometra andeha ho izy andeha tady an'i Jehova tsy vitatsika sy ny atsika ny eo akaiky eo ihany aizy zany hoe olona mivavaka taloha mitady fanatrehan'Andriamanitra zany firy andro mivavaka tsika vao mivavaka 10 minutes teo dia miteny ohatrany tsy tafiditra mihitsy azy zany ny olona vavaka ndray alina tontolo mitolona amin'Andriamanitra fa mazava ratsy ny andro vao mahita ny Jehova ary Jakoba tsy kivy zany ny olona taloha fa tsika tsy manana faharetana ohatr'izany intsony tsika ho afa-jany mbola verika tsy nareo fa itsika halleloia andalana ho sisy aingana fa tsy mbola mahazo manao ninina Jehova mbola tsy hanao nininina halleloia misaotra anareo misaotra an'Andriamanitra fa mbola tsy hanao nininina izy manapa tonga atsika ao zoara ary misy olona andrasany eto tonga ao zoara mety $100 zany mety lina zany mety Marie Charline zany mety mahi mety za mety mampionina tsy fantatro izy amintsika mbola andrasan'ny Jehova ho tonga ao zoara aloha da hitsoka ao zoara reo manao io ny kely io fa rehefa tonga ao fotsiny tsika zany hoe tian'Andriamanitra atao sady tsy lavitra io etretinareo jenareo tsara ty teny ty iverenatsika io rehefa avy eo iverenatsika io zoara io ity Sodoma oravany ty safidin'ny lota mihitsy no tonga ao io tsy hoe forcé ny lota hiditra tao mety ny ankona atsika marina ny teny lina mety tsika mety ny ankona atsika amen na lina misaotra anareo misaotra an'Andriamanitra atsika mila misaotra an'Andriamanitra isan'andro isan'andro fa mbola tsy mahazo manao nininina Jehova manao tonga atsika ao zoara Genesis 2:10 Genesis iverenatsika ihany ny 7:20 indray fao fa Genesis 2:10 nge jerentsika lota io nge rehavaka tsy miforcena tonga atao Sodoma sitrapony lota no ao a Sodoma no fidiny lota manokana mihitsy no ao a Sodoma satria nahoana Sodoma Gomora Zeboima Adma dia manamorona ny ranomasina maty ary tany farak'izay mamokatra satria misy rano koa rehefa ditsika Genesis 2:10 andininy 10 rehefa isaraka Lota sy Abrahama satria niady foana ny mpanampiny zareo ny domona moa nataony majuscule mihitsy ny sorany an'Andriamanitra misaotra domona halleloia misaotra fa mbola mamindra foa amintsika isan'andro Jehova Genesis 2:10 andininy 10 ary Lota nanompo-masony ka nitazany tany rehetra teny amorony Jordana hatrany akaiky Zoara io Zoara io fa azon-drano avokoa izy rehetrarehetra ny tany rehefa manamorona rano dia mavokatra izy zay talohana fa Zoara fa azon-drano avokoa izy zay talohana ndravan'i Jehova any Sodoma sy Gomora zany tahaka ny sahan'ny Jehova sy tahaka ny tany Egypta dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amorony Jordana ato amin'ny ilany zany ny mer morte ranomasina maty dia atao amin'ny ilany ny on'ny Jordana ohatrany ny tanana nambila le maitso zany ato ranomasina ato ranomany tanareo izay efa tany ambila le maitso nofidiny Lota ho azy ny tany rehetrarehetra amorony Jordana ka ny finan'atsina izy ka dia saraka izy raha
ary abrahama nonona tany amin'ny tany kanana fa lota kosa nonona tao amin'ny tanàna tany amin'ny orony jordana ka mifindrafindra toby hatrany sodoma findrafindra hatrany sodoma dia miperaka tao sodoma satria tany hoe tena mahavokatrato dia tsy fony misy tao sodoma. I abrahama taiza i abrahama ny kanana lota tao sodoma ary efa hitsoaka ny sodoma amin'izay lota ampolopolony kilometatra miala fotsiny mba vitany. I abrahama efa elany niala lavitra ny elalelan'ny kanana sy sodoma dia 114 kilometatra mihoatra ny 100 kilometatra zany. I abrahama dia mpanompon'andriamanitra fantatry abrahama tsara io sodoma io fa tanàna tena maditra olona ny elan'ny lavitra ry havana nalefa n'andriamanitra any amin'ny 100 kilometatra. Ny olona manao ny sitrapon'andriamanitra tian'andriamanitra miala lavitra ny ratsy 100 kilometatra fa ilota ny lona atao mihitsy no dia efa sena miala ao zay 10 kilometatra teo fotsika zany zoara sy enelan'ny zoara sy sodoma zany mbola mifankatazana zay ihany ny vita ny lota neny abrahama efa ela izy ny tany kanana lavitra manomboka androany 100 kilometatra raha kely indrindra ny atsika ndao elantsika ny fahotana ndao elantsika ny fiainan'ny sodoma sy gomora 100 kilometatra raha kely indrindra ao any ianao tsy mila hifonana tsony rehefa manalavitra ny sodoma io ianao tsy mila hifonana tsony mba ho tafavoaka ao efa ela ianao ny tafavoaka ao raha 100 kilometatra zany lavitra zany fa ilota tao mila ny fonana efa ny fonana efa voaka mbola tsy navitana ny lavitra 10 kilometatra teo ihany fa zao efa ny fonana andriamanitsika koa maharopo dia ary ny masoandro efa miposaka tamin'ny tany raha tonga tao zoara lota tany hoe manomboka vo mangina ratsy dia foazana dia lalana 10 kilometatra mahery kely natao tsetry adiny firy mbola mirezareza sady menimeny dia edy potika eo zany mpananatsika inona mahay le tany ariananina nanorona zavatra maro tao sodoma matsy lota ary nety ny fiainana tao sodoma ary zany daholo ny akabatsahantsika kristianina nreto raha tsika mbola tsy mafoy an'ity zao tontolo zao ty nanorenantsika zavatra ty ekena fa misy fananatsika eto ekena fa nanorona tranotsika ekena fa manana fiarakodia tsara tarentsika eto ekena fa manana asa mahafinaritra tsika eto fa mbola tehiteny aminao aza petraka amin'ireo ny fonao fa hitoditodika amin'ireo ianao amin'ny fotoana anana tokony hialana andreo amotehana andreo. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny sodoma sy gomora solo farasy afo io tenako hoe solo farasy afo mihitsy fa tsy hoe nandrehitra hoe nidorona fotsiny fa tonga dia nidina ohatran'ireny volkano ireny avy tamin'ny Jehovah avy tany an-danitra dia nandrava reny tanàn'ireny sy ny tany lemaka ireny io hoe tany lemaka raha nijanona teo amin'ny tany lemaka ilota veloma zay ny nantenanandroany sady re mijanona amin'ny tany lemaka ary niponina reny atao tanàna sy ny zava-maniry tamin'ny tany. Andiny ny fahinana amby 20 lesona be atsika efa niteneny hoe aza mitodika aza merikerika aza janony eto amin'ity zao tontolo zao ty mifonao averiko ekeko fa nanangany zavatra teto ianao manana zavatra be dia be tonga ianao no fahasoavan'andriamanitra manana trano firy zao ianao manana tany firy zao ianao manana tobilina firy zao ianao ino avy mety eritreretintsika mety hoe arena mety tsy fantatro avy manana société firy ianao eto fa aza atao petraka amin'ireo ny fonao any an-danitra ny fotsika petraka fa raha any ny arenantsika any koa ny saintsika sy ny fotsika fa raha eto tany ny arenantsika dia eto ny saintsika sy ny fotsika ary ny vadiny lota dia tratran'izay fandrika izay niary be dia be tao sodoma ary zareo ary efa nidina ny afo sy ny solofara dia votsiro hoay reto arenantsika dia potika ao very dada le trano dia potika ao very dada le fivarotana dia potika ao very dada le banky misy ny volantsika dia mitodika izy nefa ny anjely efa tena aza mitodika jehovah mitena aza mitodika dia aza mitodika ary vao mitodika izy dia tonga vongatsira mitsangana
za tsy te hitanao ivadika vongatsira mitsangana ry havana rehefa tonga jesosy teny zao esory amin'ny fonao za tsy miteny aza manan-karena za tsy miteny tsika tsy tokony hanan-karena za tsy manohatra an'izany a za tsy miteny aza manamboly ianao raza miasa ianao raza mitady vola tsy zany a fa namanana miliara ary tsika aza atao ao ny fosiny saitsika fa io ny ampitodika atsika ampivongatsira atsika ampivadika atsika vongatsira raha tonga jesosy de teny aminao androany efa mamoatsika andriamanitra am'izany toriteny zany ary za angataka amin'andriamanitra tsika androany mba tena isy anjeliny jehova mihitsy hitatana atsika hivoaka amin'ity zao tontolo zao ty sy ny filany ry avako mangatahinao an'izany fa tena vitan'andriamanitra niraka anjely satria tiany angenao satria tiany angentsika ry avany sitrak'andriamanitra ny hitantsika ho very fa sitrak'andriamanitra ny hitantsika ho tonga soma tsara ny an-danitra aza atao eto ny fonao aza orina eto ny fonao fa ho levon'ny afo sy ny solofary ty zao tontolo zao ty ary raha ho avy zany fotoana zany efa misy zoara kely miandry atsika tsy mangataka zavatra be aminao andriamanitra endana miakatra ny antendrombohatra ataovy zay atokavanao ao zoara tiavo jehova ekeo ny teniny azotsika atao daholo zany rehetrarehetra zany manaiky de mity sarotro zany eo zoary zany tsy mangataka zavatra hafa amitsika jehova fa nity azy amin'ny fotsika ny saitsika ny fanahytsika sy ny heritsika rehetra vitatsika zany ry havana mity an'izao tontolo zao ary vitatsika zoara ny tedavin'andriamanitra amitsika tsika tonga eo zoara tsy lavitra zany tsy mifady any efapolo andro sy efapolo alina ianao vao tonga am'izany fa manomboketo ndao ity an'andriamanitra manomboketo ndao anao sitrapon'andriamanitra manomboketo ndao tena hitandrina tahaka ny anak'andriamaso zay tsy tian'andriamanitra ndao tsy ataotsika ntsony ry avy malalo efa zany sisany zoara angatan'andriamanitra amitsika marapatonga anao eo marapatonga atsika eo alleloia tsy mbola mahazo manao ninina aloha jehova andao atsika hiezaka ndao hiezaka efa maika andriamanitra ary andriamanitra tena efa dodina androtsaka ny afo sy ny solofary fa mbola misy tsika reto mbola tian'andriamanitra mbola indrasana itsika reto mbola andrasan'andriamanitra andrasany tonga sy tanteraka eo zoary tsika eo am'le avo ara-panahy eo am'le niveau spirituel pahatsika amitsenany jesosy amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny enatra sy mitahotra sy mipapambaraka miandry atsika tonga eo mety misy amitsika efa tafakatra eo am'izay toeran'izay mety misy amitsika efa tonga ao zoary fa misy amitsika mety mbola somary mitarikiraiky misy amitsika mbola ny andanina taritiny anjely vo eo anare olona andefa misary tamike pastero andefa so fampianarana batisa tena faly be jesosy alleluia mahazo fampianarana zany zany de ho resy lahatra de ho vita batisa za tena efa vonina mihitsy elaely tsika zao sanao batisa teto elaely zay a izy natao batisa farany teto anao zay matadity izy natao batisa farany zao teto amin'ny fandarana teto de raha sitrapon'ny tompo a sitrapon'andriamanitra de anao batisa zany ny fifalitsika zany misy olona zany mbola hotaritiny anjely miala avy any batisa rano ny batisa ny fibebana no fialantsika mandeha mipita mako zoara ry havana misy olona mbola tsy vita batisa eto miantso anao androany zay afaka manao batisa anao amin'ny arany raisa zanaka sy ny fanamasina fa teneny koa raha misy amin'ny pasteranareo teneny izy atao batisa amin'ny rano hoe le batisa taka natao an' jesosy le miromboka anaty rano mihitsy batisa alleloia izy mivady raha ntany asina mivady marina sy sarina natao batisa farany misaotra tody sy lina alleloia efa mangididy ny tanana alleloia zay mivady efa mangididy ny tananay anao batisa manaraka andray mandrosory amana o mandrosory mpanaraton'ny jesosy alleloia fa miandry anao sao de mba hainao io ny andrasana ho tonga ao zoary zay misy atao batisa nke novonjeny zay tsy mety mino ange de hoe zay tsy mety mino ange de hoe lohana ry havany ny tsy fetezanao atao batisa nke tsy mety mino anao efa mavy ny farany efa mangotragotraka ny ady ao Israely ao efa mitsangana ny Rosiana mitsangana ny Turka mitsangana ny firenena Europeana mitsangana ny bekitana am'izao fotoana zao samy maka ny coindry samy maka ny parti andry ho tonga ny ady lehibe fatelo
ho tonga ny ady sy ny filazana ady aiza ho aizy ianao n'izao fotoana izao. Tsika tsy manana basy amatafondro, tsy manana misile, tsy manana bomba atomika, tsy manana bomba nucléaire, fa tsika kosa manana rano ahafahantsika miroboka andetehantsika ny fahotantsika dia tsanganantsika avao olom-baovao. Raha mipoaka ny bomba nucléaire tsika hovaina anatin'ny ray mpimaso, tsy potiky ny bomba zany tsika fa miandrona tonga azoara Andriamanitra. Ho tainy tompony antsika rehetrarehetra tapitra ny toriteny misy mazoto ve aminareo zara-pahatsapana. Ino ny kantoko rado akiradio alefoka amin'ny commentaire anankitelo amin'izay afaka miantso nareo. Raha misy aminareo zara-fahatsapana dia miantso amin'ny messenger amin'ny compte nareo. Alléluia, alléluia. Dia afaka miantso anà nareo miantso amin'ny messenger. Dia raha misy aminareo mazoto izara-fahatsapana olona roa na telo izara-fahatsapana dia tonga dia ampandrosoantsika izany olona izany. Noloha asitsika sary efa misy olona iray tafiditra fa noloha asitsika sary mba amin'izay fotoana izay mba mahafinaritra kokoa. Ndao ary tainy tompo ary rahalatojo tafiditra voalohany teo izara-fahatsapana menanao ny fitenenana. Inona nahakasika ny tojo tao anatin'ny toriteny. Jesosy ntsika rehetra dia mankasitraka anareo manadata amin'ny toriteny fa nampahery sady nampiomana indray nampifoa tena izay mihitsy koa moa tena nahakasika analy hoe dodonina mihitsy lota mifoazina satria tena misy fotoana marina mitarejedretra tsika eto amin'ity zao tontolo zao ty dia tena voakasika be ny fokole hoe isan'andro misy foana ny fandarantsika fa raha ray volana marina tena hafahafa ihany ahoana zany ray volana vao hain'ny ten'Andriamanitra vao isy toriteny amoa fa tena isaorana an'Andriamanitra hoe misy foana isan'andro isaorana anareo mivady indrindra mitarika dia izay ny tena nahakasika ana hoe misaotra an'Andriamanitra hoe misy misaotra an'Andriamanitra hoe misy zoara keliko eto mba hahafahantsika foana foazan'Andriamanitra dia makao amin'le tany fitsoahana ao azoara. Izay nahakasika ana dia tainy Jesosy taholy. Alléluia, mankasitraka indrindra ny rahalatoditsika. Tainy tompo ato dia atambatritsika. Tainy tompo indray ary raha nabavy linahy efa tafiditra tokoa linahy inona ary ny fahatsapana azony linahy zaraina amintsika amin'ity androany ity. Tainy Jesosy pastera dia makapikatirina raha an'ilay fitenenana dia tokan'andreo manada fa tena mankasika be ilay toriteny androany tena mampifoana be tena hoe mampiezaka tokoa hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana farany izao. Ny tena nahakasika be pastera dia ilay fifanakarosan-kevitry Abrahama sy Jehova tena hoe miavaka tena hoe negosie tena negosie hoe mba tiandravany Jehova Sodoma tamin'izany fotoana dia tena hoe hita mihitsy Andriamanitra tena efa firarahana Jehova tsy mba Andriamanitra tsy mba sarotra anatonana fa tena hoe rehefa vony ianao no anatona azy dia tena hoe miezaka izy miezaka ary tena hoe mitady fomba rehetrarehetra mba handraisana tsika na mena na mena dia tena izay no tena nahakasika azy aby tonimaty anao anazy re ihany Alleluia. Amen. Alléluia, mankasitraka indrindra anao navavy linahy saotra betsaka ny rahalatoditsika tao anatin'ny fizarana fahatsapana teo. Mbola misy hafa ato Alléluia. Nao mbola piditra olona hafa indray tsika izara fahatsapana. Mafanafanana ny fizarana fahatsapana androany. Alléluia. Fa ny be mandray anareo izay izara fahatsapana rehetra. Jehovah Andriamanitra ny amaly fidena. Ndao indray ampandrosotsika indray ary navavitsika Aingoina Rodriguez any Arabie Saoudite. Inona ny fahatsapana voarainao indray androany azonao zaraina eto Rodriguez. Azafady indray raha afaka somary miteny mafimafy kely kokoa fotsiny ianao azafady ambanimbany le feo. Tainy Jesosy taontsika rehetra dia mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana. Dia na zany ny zavatra tena nahakasika be anazy fa tena hoe mahafatoro tena be mihitsy hoe eto amin'izao tontolo izao ty tena betsaka ny zavatra mampahasory tokoa ny ary mamparendrena mihitsy dia mampitarejetra ary tena marina mihitsy fa betsaka mihitsy ny zavatra mampitarejetra dia tena hoe tsy azo lavina dia ilay hoe izao tena Andriamanitra tonga amintsika izao dia tena hoe tena mamoatsika
tena hoe tonga amin'ny famoazana antsika mbola sikafon'andriamanitra amin'ny Jehova dia misaotra misaotra ny Jehova mbola miady antsika tsirairay avy dia ho azy rehefa voninahitra. Aleluia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavy haingo Nerina Rodriguez sika tamin'ny fizarana fahatsapana. Aleloia, mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapana ataonareo dia Jesosy manankarepasoavana Andriamanitra manankarepasoavana mahaly fity anareo amin'ny fizarana fahatsapana izay nataonareo. Agataka amin'Andriamanitra sika mba ho alofan'Andriamanitra. Aleloia, mba ho alofan'Andriamanitra ao ambany elany mba hoentiny ao azoary na dia mandefa ny solo farasy ny hafa izy dia izany ny anarana antsika ao ambany elany dia mba tsy ho tradozytsika, mba tsy ho lafaka an-dalana, mba ho tonga soamatsara ny amin'ny toerana le mamakivaky ranomasina ny sambo kely ny fiainantsika, mba ho tonga ny fiainana mandrakizay daholo ny antsika rehetrarehetra. Anao irana anankiray dia hivavaka tsika aorianan'izany avy hatrany ino filaritra daholo azy. Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ahy, ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy ianovako, ampingako famonjena sy fiarovana avo ahy. Famialuka minawa aruvia ambani sandrina alufia famialuka minawa aruvia ambani sandrina nanunzama finyalundrano yanon yalu fakwisanadu harambatu zaya fenaku iwaminanui twelaku nananunzama finyalundano yanon yalu fakwisanadu harambatu Zaya fenaku iwaminanui tweraku alufiao famiaruka minawa ambani sandrina harufia famianu kaminawa minawa harufia ambani Ramanun sama fingalujanu Shalom yalu sakwi sanatu Arambatu Zaya fenaku Ewaminami twetaku Ramanun sama Fingalujanu Yanon yalu Fakri sanadu
Satria notahinao ny fiainanay tonga somatsara teto zay androany ary dia tsy tapaka ny fandarana. Zava-dehibe aminay tokoa Jesosy ny nahavitany ty fandarana ty hatramin'ny farany nafahaneny amin'ny hafatra zay avy aminao Andriamanitra. Io Jesosy zany teny zany mba amohany ampon'ny olona tsirairay avy ary irao ny anjelinao amohanay amin'ny torimasom-panahinay hitantanay hivoaka amonjy any zoara Andriamanitra, zoara famonjena. Halleluia. Lay toerana efa nekianao Andriamanitra ahafahanao tsy mandrikana anay. Ny minimum ny nekianao Jehova, ny minimum Jehova ta izy mba havitan'izany tsy ady varotra foana amin'ireo mba sitraponao Andriamanitra fa ay amin'ny voninahitra. Sotra Jehova Andriamanitra, voninahitra ny eo anao petraka ampelantananao Jehova Andriamanitra ity fotoana androany. Petraka aminao Jehova Andriamanitra ny tsirairay avy zay nandrehan'ny ty teny ty androany, ny vo rehetra zay nafafy, ny teny rehetra zay nafafy, mba tsisy azo ny devolisy Satana dia le vorona piaza tsy aingohana na dia litera ray aza fa amoa avy zato eny anatinay tsirairay avy, ny amponay tsirairay avy hitondra fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy reto Jehova Andriamanitra. Isory ao a Sodoma zay tompo, tena afao zay tompo, afao tanteraky zay. Betsaka ny zavatra mety mbola tsy mahatongany amin'ny taredretra taraiky atao amin'ity tany izao tontolo izao ty, fa tary lala zay Jehova Andriamanitra te avoay somatsara ao voavonjy voninahitra ho anao dia raha laza sotra ho anao azavanao andalo fotsiny zao toriteny zao fa na dia anatin'ny alina mangina ary dia ampisaina anay zany toriteny zany.
dia amin'ny fifaliana no hitsananay ianao fa tsy amin'ny enatra sy ny fahafambarak'Andriamanitra. Saotra Jesosy a. Dia raha raza saotra ho anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Beny tsy voarazako nefa Jesosy malalo. Ianao ilay malala mihoatra nozy ny eritreretinay. Ianao ny Jehovah'Andriamanitra atanteraka izay mba iriny ny fony tsirairay avy izay tonga teto androany. Voninahitra ny eo anao. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena dia dao ampandrosoantsika ny anabavintsika Fabiola zanak'Andapa ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Rababa Fabiola, anao ny fitenenana. Halleluia. Dia mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana ka itoko daholo tsy tarehetrarehetra rehefa mpanaraka antsika ity vavaka fiambenana ity dia mbola iray bavaka ary tsy fariavana malala. Ry Jehovah'Andriamanitra rainay izay tsara indrindra ao. Rainay fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misatranao izay Jehovah'Andriamanitra ny fahasoavanao. Misatranao ny mpamindramponao fa mbola velonena sy mijoro amin'izao fotoana izao izay fantatra tsara fa tsy tamin'iratinena fanjaika tompo na toy izao anay fa niarety taminao noho ny fahasoavanao sy ny mpamindramponao. Ary ankehitriny tompo malaky dia misatranao izay avy mpisaoranao satria mbola tanteraka sy lavorary ny fotoana bavaka fiambenana tamin'ity androany izao. Ary misatranao tokoa Jesosy malaky mitely izay nampitoraina mpanomponao tamin'ity androany izao fa tena hoe nampianatra anay ary nampiorona anay nampiomana anay zany teninao zany fa dia isaoranay ianao zany Jesosy malaky zany teninao zany satria mbola tombony lehibe ho anay Jehovah'Andriamanitra indrindra fa zao vaninandro farana izao Jesosy malaky mbola maheno teninao zay ary mbola maheno anao miteny aminay mampiomana anay amin'izany teninao zany fa dia misaotra tompo malalo ary ankehitriny tompo malalo dia tena hoe misaorana mandrakariva zay satria tena miteny anay ianao avaky mialalan'ny teninao ary Jesosy malaky tena mahana tokoa Jesosy amin'izao amin'ny fiainan'izao tontolo izao betsaka ny arena betsaka ny zavatra mety mampivariana anay ohatra zay Jehovah'Andriamanitra mba tsy ho rendremana ary tsy tarejetra amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity marina fa tena betsaka ny zavatra mahaliana mahavariana ny maso sy ny zavatra zay mety mahavariana anay amin'izao tontolo izao ty ka Jesosy malaky tena hoe tsy tarejetra ary tsy velon-dalana Jesosy tahak'anilotana tarejetra fa androany zay Jehovah'Andriamanitra tena hoe aniraka anjely ianao Jesosy amin'izao fotoana izao aniraka ny anjelinao ary amoa anay ary mba ahafahanay andositra any amin'ny tendrombohitra azy io ankehitriny tompo malaky tena hoe zoary andositra any amin'ny tendrombohitra zoara Jehovah'Andriamanitra dia apetraka ampiana-piaratananao zany fiainanay zany Jehovah'Andriamanitra mba ahafahanay andositra mba tsy tarejetra amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity apetraka ampiana-piaratananao zany fiainanay zany Jehovah'Andriamanitra iny tsirairay avy zay nanatrika izao fotoa bavaka izao mba tena hoe handehan'ny an-tendrombohitra zoara zany Jehovah'Andriamanitra aza hoe ilay tarejetra amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity zay tsirairay avy fa tena hoe efa-kaiky ianao Jesosy efa-kaiky ny fotoana dinao ary rava zao tontolo izao ity ary hoavy ny fotoana tena hoe anjava sy anodana zao fiainan'izao tontolo izao ity satria mahay miary ratsy ny fiainanay Jesosy ary tsy ahitany voka-tsoa raha hitoky sy hiantehitra amin'izao fiainan'izao tontolo izao ity zahay ary mangataka aminao zay Jehovah'Andriamanitra tena hoe tsindro anay sady hiaro anay fantatra tsara fa anavaka ny manompo anao sy tsy manompo anao Jehovah'Andriamanitra ary anisan'izany tokoa zay Jehovah'Andriamanitra ary ankehitriny tompo malalo tena hoe apetraka ampiana-piaratananao koa Jesosy malalo ny fiainan'ny Madagasikara anay apetraka ampiana-piaratananao zao firenenanay zao fantatra tsara Jehovah'Andriamanitra zany firenenay zany tsy mba miafina aminao Jehovah'Andriamanitra indrindra fa manoloana izao fifidianana filoham-pirenena izao Jesosy malalo ianao ane Jehovah'Andriamanitra tena hoe fidy manokana ny olona zay mendry fa hitondra firenena malagasy ny Jehovah'Andriamanitra tena hoe maro vahoaka malagasy mijaly mahandra fa ianao Jehovah'Andriamanitra angatahanay hifidy olona fantatra tsara fa ianao ny malala ny olona mendry fa hitondra zany firenenay zany mba olona atahotra anao ny olona tsy aina mikolokolo tsy tia risoriso fa tena hoe olona matahotra anao satria sambatra ny firenena zay manana Jehova ho andriamaniny angatahanay Jehovah'Andriamanitra zany firenena zany mba tena hoe ho sambatra satria mitoky aminao ary tsy hovariana ary tsy horendremana amin'ny fiainan'izao tontolo izao satria maro tokoa Jesosy ao amin'ny firenenay tena hoe mitoky amin'ny arena mitoky amin'ny zavatra ety amin'izao tontolo izao Jehovah'Andriamanitra ary esory zany fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izany fitiavana arena amin'izao tontolo izao ity mba tena hoe ahafahan'izy ireo andositra amin'izany tendrombohitra zoara zany Jehovah'Andriamanitra mba ahafahan'izy ireo famonjena mba tsy handositra any amin'ny tany lembaka satria any amin'ny tany lembaka mbola ahitany izy ireo tany fandrindianana
tamin'izany tendrombohitra zoara zany fa indriny koa jesosy malalo ny olona kamboty am'izao fotoan'izao zay tsy manan-tany hoanina ome hanina sahazy izy ireo jesosy ianao any mahalala ny hevitra zay iveranao izy ireo jesosy malalo apetraky teny ampilatananao ny fiainan'izy ireo jesosy malalo fa ianao ny mahalala ny hevitra zay iveranao izy ireo efa hitondra fiadanana fa tsy loza ary aketriny koty malalo mizaniza tsy manana fahasalamana na any amin'ny hopitaly jesosy malalo na zay tsy manana vola hoentina any amin'ny hopitaly ianao any jehoandriamanitra no tena hoe anasitrana izy ireo ary vanginao manokana izy ireo satria ianao le tompony fanasitranana ianao le dokotera tsisy zava-mahagaga zay tsy hainao atao jehoandriamanitra ary niraka anjelinao tokoa ianao am'izao fotoan'izao ninona zavatra mety tsy araka sitraponao nataon'ireo vahoaka malagasy tena hoe ifona ny fanatrehanao za jesosy malalo ary tena ifona manokana ho an'ny malagasy zay jehoandriamanitra tahaka ny abrahama zay nifona ho an'ny tanànany Sodoma sy Gomora am'izao fotoan'izao dia ifonanay koa zany firenena malagasynay zany mba tonga izy ireo tena hoe afaka lohitra amin'izany tendrombohitra zoara zany mba hitan'izy ireo famonjena na dia kely aza zany tendrombohitra zany fa ahafahanay andosotra izany jehoandriamanitra ka dia misaotra anao zay jehoandriamanitra amin'izany teninao zany voninahitra aneo anao Eliany raha mbola misy zavatra tsy voalaza fahitanao fa masoa anay dia tanteraho amin'ny tenanay zany misaotra ra eo ary raha saraketra jehoandriamanitra ny fanatrehanao tsy saraka aminay ary ny anjelinao masina tena hoe mbola hitarika anay foana ary ny anjelinao masina mety iambina ny tongotra raha hoandry amin'ny fialamangina ity zahay ary koa zahay mbola anjelinao masina koa hitantana ny tenanay jehoandriamanitra ny anjelinao masina niombina anay fa dia misaotra anao zay jehoandriamanitra halleloia amen. Kasiraka indrindra ranavavy sy Fabiola tamin'izay vavaka ho an'ny firenena feno dia feno izay. Andriamanitra manakireva soavana amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza isika tsirairay avy. Tapitra tokoa ny fandalantsika. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny Roalandra Jesosy ka tahiny tompo velena soma tsara daontsika dia rahapizirentsika ioneto. Amin'ny efatra ora eo dia araka amin'ny groupe zay maresitsika amin'ilay compte Aki Kilonga iny no izara manao partage amintsika rehetra anao live Aki Kilonga ao anatin'ny fandarana iarahana amin'ny groupe zay maresy dia ny fandarana takariva mahafinaritra zany. Dia raha pitsoalina moa amin'ny sivy sasany dia miaraka eto indraytsika miaraka amin'ny ekipa hafa manaraka indray dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia misaotra indray nahatrany hatrany farany raha pitsoana fotoanantsika mahereza daholo Aki Radio point radio 12345.com afahanao meno ny zapeo Aki Radio mandeha andro aman'alina misy fitesaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina tahiny tompo daholo isika rehetra